Mananotranitra ny fiarabana sy ny firarin-tsondray andro fahatelotsika androany. Miaraba antsika rehetra ary ny fahasoava amin'ny tompo amintsika mandrakariva. Hitantsika tamin'ny loha hevitra omaly fa voatahiry ny fahotana rehetra zay ataontsika ary voasoratra mazava tsara ao anatin'ny boky. Ampamoana zany rehetra zany eo amin'ny fitsarana. Ny mahagaga nefa sy ny mahatalanjona de mbola mitohy manota ihany tsika zanak'Andriamanitra. Mbola tia mifikitra ao anatin'ny fahotana. De indraindray amarinina atao hoe péché mignon. Fahotana mafatifaty, riavana malala. Zava-doza io. Tena zava-doza. Ary zay no mahatonga ny loha-hevitra androany ty ndray manao hoe voka-dratsy ny fahotana. Iaraka nondrika ny lohantsika hivavakintsika. Ray masonao ny fanavy aminao no aminay rehetra, ka hiteny ao anatinay any amin'ny isam-baravarana, any amin'ny isa-tokantrano, any amin'ny isam-batan'olona, hiteny amin'ny fonay tsiraray avy. Mamindrafo aminay mamela heloka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fahatezeran'Andriamanitra. Ao amin'ny Romanina toko voalohany ka ny andininy fahavalo amby folo. Romanina toko voalohany vakintsika ny andininy fahavalo amby folo. De misy an'izao teny zao. Romanina toko voalohany ka ny andininy fahavalo amby folo. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona zay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Aseho avy any an-danitra, riavana malala, ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona de misy ary mitoetra zany. Hatrany amin'ny andro talohany tezitr'Andriamanitra, manenon'Andriamanitra, malahelo Andriamanitra, tonga ny safidrano, tonga ny safitrafo tamin'ny Sodoma sy Gomora sy ny maro isan-karazany. Riavana malala, ao amin'ny Isaia toko 7:50 ka ny andininy 7:10 de zao ndray no lazainy ny tenin'Andriamanitra. Isaia toko 7:50 ka ny andininy 7:10 de zao no voalaza ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny elony noho ny fieremany natezitra ho Jehova ka namelezako azy. Fa niery aho satria tezitra, nefa niodina izy ka mbola nandroso tamin'ny lalana tiany ny fony ihany. Riavana malala, ny eloka zay ataontsika sy ny fieremantsika natezitra n'Andriamanitra io anie. Tezitra izy. Ary eo amin'ny Romanina toko 2 ka ny andininy 5 dia niditranao sy ny fonao tsy mibebaka no ireketany fahatezerana ho anao ho Jehova. Aza maditra intsono mpaminany Ezekiel ao amin'ny teny zay nisoratany toko 2 sy ny toko 3. Aza maditra intsono fa niditra ny fontsika zay tsy mety mibebaka no ireketany fahatezerana ho eo amintsika. Fahatezeran'Andriamanitra misy karazany anankiroa izy io. De ny fahatezerana ny amin'izao fiainana zay misy atsika zao sy ny fahatezeran'Andriamanitra ny amin'ny ho avy. Andao jerentsika vetivety ny voka-dratsiny zany fahotana izany satria mahatonga an'Andriamanitra ho tezitra. Ny eo amin'ny fahatezerana ny amin'izao fiainana zao ary dia voalaza ao amin'ny ohabolana toko 1:10 ka ny andininy 2:30 fa mivalideny aty an-tany ny zavatra rehetra ny fahotana na ny ratsy rehetra zay atao. Ahoana ny vaky ny teny? Indro ny marina aza de valiana ety an-tany, koa maika fa ny ratsy fanahy sy ny mpanota. Riavana malala, valiana deniny ety an-tany anie io ratsy rehetra zay ataontsika io. De ohatrany hoe mieritreritsika mifanohitra tany amin'le tany aloko, maninona ny ratsy fanahy no mahazo fitahina? Nazava le resaka. Fa nenireny efa mazava ny lalana zay izorany. Fa ianao manaraka an'Andriamanitra milona sy mitoetra ao anatin'ny fahotana io. Zay no antony iterenan'Andriamanitra eto amintsika hoe valiana deniny ety an-tany anie ny ratsy rehetra zay ataontsika. Zay no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra miatra io.
Ao amin'ny Isaia 5:5 sy le Jeremia 5:5 le nivakintsika teo hoe hevitra mampisaraka manakana ny sotsy ho azotsika de izao tsy mivaly ny vavaka satria zay ny zavatra nilazaintsika tany amin'ny voalohany. Ny heloka reo no mahatonga an'Andriamanitra manafina ny tavany, misy hevitra zay mitsangana, tsy voavaly ny sontsika noho ny fahotana zay ataoko, noho ny fahotana zay ataontsika. Manody ny fahotana. Ty zany zao ny tena zavatra vaovao ndray ao anatin'ny Baiboly. Ay le teny hoe anody anao ao anatin'ny Baiboly mihitsy izy io ara-Baiboly. Ndao ary vakintsika ne Job 7:10. Inona ny lazainy Job ao anatrehan'izany hoe manody ny fahotana? Job 7:10 ka vakintsika ny 9:20. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zava-mangidy no tendrenao amely aho, ka ampanidiavinao any heliko ny fahatanyrako. Manody ampanidiavinao aho, manody ny fahotana. Ry havana malala, tandremo tsara ary, fa ampanidiavin'Andriamanitra ny heliko ny fahatanrantsika. Ao amin'ny Isaia 1:7. Isaia 1:7 ka vakintsika ny 9:1 de zao ndray ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Loza ny ratsy fanahy, fa hiaran'ny ratsy izy satria ny valiny nataon'ny tanany ihany no hanody azy. Manody ny fahotana. Valiny nataon'ny tanany ihany no hanody azy. Ao amin'ny Job 4:30 ka ny 9:1. Job 4:30 ka ny 9:1 de zao ndray ny voalaza. Fa nataon'ny olona ihany no ampanidiavany azy, ka mamaly ny olona rehetra araky ny lalany avy. Jehova. Mampieritreritra ry havana, manody ny fahotana. Ka zany tody zany tena atahoran'ny malagasy fatratra. Ka de elao ary na kristianina azy tsika. Manody ny fahotana. Fahasairanana sy tsy fahampiana. Inona ndray ny voalaza momba an'izany? Eto amin'ny andro fahatelo ty vokatry le voka-dratsy ny fahotana zany de mitranga reto toe-javatra reto. Miseho reto toe-javatra reto. Any amin'ny Isaia 7:20 ka ny 9:10 moa le fanadiovana ataon'Andriamanitra de lazainy hoe memy fahoriana. Memy fahoriana. Ary ny vahoaka an'Andriamanitra adventista zany zao zay anasanantsika rehetra koa, kristianina rehetra, mba hividy ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe amin'ny tetelo volana fahatelo ny taona 2024 ty. Fa mitondra ny lohateny hoe ny memy fahoriana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Dikan'izany misy io fahoriana io. Ka zay zany ny voalaza eto hoe memy fahoriana, fahasairanana sy tsy fahampiana de misy karazany maro rehefa aveo. Ao amin'ny Salamo 5:100 ka ny 9:1. De zao ny lazainy mpanoratra ny Salamo. Salamo 5:100 ka ny 9:1. Ho tapahany Jehova avokoa ny mofo rehetra zay toanaina. Lay fotom-pivelomantsika, lay fidiram-bolatsika. Tafiditra zany ny chômage teknika, tafiditra ny tsy fananana asa maro isan-karazany na miena ny vola miditra amin'ireo mpivarotra manao asa tena sy ny rehetrarehetra. Tapahany Jehova ny mofo toanaina. Tsy mandray karama mandritra ny 3 volana ny sasany sy ny sisa. Tafiditra ny Covid-19 tamin'ny confinement tamin'ny taona 2023. Be de be ane ny very asa tamin'iny. Tapaka ny mofo toanaina. Ndao hieritreritra ny amin'izany itsika. Ao amin'ny Agay 1:1 ka ny 9:9. Efa namafy be ianareo kanefa kely no ny taoniny. Fahoriana koa zany mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro nefa tsy mety afapo, mitafy nefa tsy mafana, ary zay mahazo karama de mahazo karama atao ao anatin'ny kitapo loka. Ry havana malala, mba manao zavatra ihany kanefa tsy misy fitahiana, tsy misy vokatra tsara. Voka-dratsy ny fahotana zany rehetra zany. Tsy fahampiana, fahasairanana. Jeremia 1:9 ka ny 9:12. Jeremia 1:9 ka ny 9:12. Ary ho lasan'ny sasany ny tranony
mba amin'ny sahany tampotampoka eo ary ny vehivavy koa azy sy ny vadiny. Io le hoe lasany sasany ny vadiny io tsy le mpihira malaza eto Madagasikara fotsiny hoe lasany vazaha ny vadiny, fa ao Jeremia 7:10 noho ny fahatezeran'Andriamanitra, noho ny fifikirantsika ao anatin'ny fahotana. Dia ozy hoe ary noho izany dia avelan'i Jehova ho lasany sasany ny vadinao, ny vadiny. Ry havana malala, tafiditra koa ny arety mandringana. Voka-dratsy ny fahotana zany. Tafiditra tanatin'ny corona tsika. Jeremia 4:20-10. Ary ampamelezako azy ny arety mandringana rehetra. Ampamelezan'i Jehova tsika. Any amin'ny Deutéronomie 7:20-2. Tafiditra ny aretina mahasaozanina, ny tazo, mahery sy ny sisa isan-karazany, amelezan'i Jehova tsika. Voka-dratsy ny fahotana zany. Eto amin'izao fiainana lalovantsika zao. Mandalo ny amin'izany tsika raha lasana bavy malala isany. Vakio Deutéronomia 7:20, manomboka amin'ny 2:20 ka hatrany amin'ny 4:20. Tantarany amin'izany. Ao amin'ny toko sy andininy manaraka dia zao, voka-dratsy ny fahotana avelan'Andriamanitra ho afa-baraka tsika. Avelan'Andriamanitra ho afa-baraka eo amin'ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Habakoka 2 ka ny 9:20. Habakoka 2 ka vakintsika ny 9:20. Dia zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Efa feno enatra ianao fa tsy voninahitra. Mba sotroko ka mitanja. Atolotranao ny kapoaka eny an-tanana ankavanan'i Jehova, ary fahamenarana no ho aminy voninahitra ao. Tafiditra ao anatin'ny fahafambaraka sy ny fahamenarana. Any amin'ny Salamo 7:90 ka ny 7. Safotry ny enatra ny tavanao. Any amin'ny Jeremia 3:13 azafady ka ny 2:20. No ny habean'ny elokao no nampiaingany Jehova ny morotongotra akanjonao. Noho ny habean'ny fahotanao. Hay zany Jehova mihitsy any amin'ny Naoma 1 ka ny 5. Dia miteny an'izany koa Jehova hoe ary ingaiko ny morotongotra akanjonao ka asariko ny tavanao mba ho hitan'ny olona rehetra ny fahamenaranao. Afa-baraka ny dikan'izany. Ary aseho ny fanjakana ny fitanjahanao. Ry havana malala, avelan'Andriamanitra ho afa-baraka. Fa inona ndray ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ary ny amin'ny ho avy. Raha izay no lalovantsika ny amin'izao fiainana ankehitriny zao, kay mbola misy koa ny fahatezeran'Andriamanitra ny amin'ny ho avy. Ao amin'ny Petera 2:1. Petera 2:1 vakintsika ny 9:7. Petera 2:1 ka vakintsika ny 9:7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny zao dia azoniny zany teny zany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandriganana ny ratsy fanahy. Ny fahatezeran'Andriamanitra ny amin'ny ho avy, fandriganana ny ratsy fanahy amin'ny alalan'inona? Afo. Io le lazaintsika hoe afo be. Ry havana malala, ao amin'ny Salamo 7:30 ka ny 9:7. Salamo 7:30 ka ny 9:7. Fa ho fongorana ny mpanao ratsy rehetra. Ny mpanao ratsy dia ho fongotra. Ao amin'ny Salamo 4:100, ny 9:4, ny 9:5. Ho lanindringana tsy ho ety an-tany ny mpanota ary ny ratsy fanahy tsy ho eto an-tany intsony. Any amin'ny fiainako avy, ringana, tsy misy intsony ny ratsy fanahy rehetra. Apokalipsy 4:20 ka ny 9:20. Ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara. Zay ny voalazan'ny Apokalipsy 4:20 ka ny 9:20. Io le afo be. Ary ny afo be tsy araka le eritreretantsika sy le fiheverana ataontsika hoe ny afo be dia mandritra ny vanim-potoana rehetra, dia any mandritra ny arivo-taona dia ao may eo ianao. Tsy zany ny afo be ka. Tsy manana fifalinany amin'izany Jehova, fa ho ringana amin'ny alalan'ny afo tsika. Ho levona amin'ny alalan'ny afo, tsy tsika moa zany, fa ny mpanao ratsy. Ho levonin'i Jehova. Ry havana malala, hitatsika androany indray ary zany zao ny voka-dratsy ny fahotana, fa sady ianja din'ny fahorinana
deniny aty ambonin'ny tany isika no tsy tafiditra ihany koa ny amin'ny fiainana mandrakizay. De sanatria ve ho very any amin'ny afo be isika tsiraray avy. Na izany aza nefa ny toe-javatra nylazaina androany mibeba, mieke eloka ary mitady an' Jehova fantatra. Aza matahotra ny am'izany toe-javatra izany fa misy ny vahaolana hamonjy atsika ny tompo. Zay le voalaza tany amin'ny Isaia 5:telopolo zay novakiantsika tamin'ny andro voalohany. Hamonjy atsika ny tompo aza matahotra. Tompo anie no hitantsika, tompo no ampahery atsika. Ray masina ny an-danitro, kay tena ratsy ny vokatry ty fahotany ty fa variny zahay. Akoatran'le hoe voazaitra, voafeza ny resana omaly, de kay tena valina deniny aty an-tany ny ratsy rehetra zay atao. Tompo malalo, iraondray ny fananao masina ao anatinay tsiraray avy, ampisaina ampieritreritra anay. Fa mila miala ao anatin'izany toe-javatra zany zahay. Mamindrafo, mamela eloka, ary ianao no hitantana ny fiainanay sisa rehetra. Ka hiala am'ireo vokatry ny fahotana ety an-tany zahay satria omenao teny fikasana mahafinaritra. Satria hitady anao fatratra. Iaiky ny tsy mety rehetra ary hiala any am'izany tsy hanao an'izany toetra tsy mendrika izany intsony. Voninao anay koa ny fiainana mandrakizay. Ho tafiditra ny an-danitra zay tsiraray avy. Tononinay ny vavaka ary angatahanay nohony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.